Akasitrahana hatrany ianao tompoky lahy sy tompoky vavy nisafidy ny fahitalavitra matv amin'ity alahady hariva ity atao anatin'ny fandarana mahery indray isika fandarana mahery izay amin'ity nananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena malagasy na ny ivelany na itoetoerana izany tamin'ity herinandro ity indrindrandrindra fa tamin'ity farany herinandro ity hoentsika mboana amin'ny fotoana ary dia eo amin'ny lafin'ny baolina kitra satria dia nanatanteraka lalao ara-pirahalaina lalao fanomanana ny tena marimarina kokoa ny Barian'i Madagasikara tany France tany ady sala ray tamin'ny Togo resy ny Kosovo ray ny ohatra ireo ny vokatra azo nandritra izay lalao fanomanana izay. Nisaraka ady sala samy tsy nisy ny tokony ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra sy ny ekipa pireneny Togo ny alarobia alina teo atao Saint-Leu-la-Forêt France nandritra ny lalao ara-pirahalaina. Lalao izay tafiditra amin'ny fanomanan'ny Barian'i Madagasikara ny fifanitsanana andehanana any amin'ny CAN 2024 atao an'i Cameroun. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao ho amin'ny malagasy dia efa hita mirafitra ny fiarovan-tena nahitana ny Dabo Ibrahim teo amin'ny fiandrasana Tsatokazo, Pascal Razakana Antenaina na Ibapas sy Jérôme Ombris teo amin'ny vodilarana afovoany. Tany amin'ny vodilarana ankavia kosa nahitana ny Thomas Fontaine, Raitobo no tany amin'ny hakavanana. Toraka izany ihany koa tao anivon'ny kianja dia nirafitra tsara ifiarahany Dimitri Kalouin izay nisolo ny toerany Abela Nise tamin'ny fotoana farany sy Ibrahim Hamada ary Zotsara. Mpanafika telo lahy kosa no napetraky ny mpanazatra Nicolas Dupuis dia Injiva sy Lalaina Nomenjanarina Ibolide ary Faneva Ima. Miteno azy no vokatra satria dia mbola lesika ho an'ny Bariany tsy fahatombombana ny fanafiana ka ahafahana mampidi baolina. Ny andro ny sabotsy indray dia niondrika tamin'ny ray ny ohatra nanoloana ny ekipa pireneny Kosovo ny Barian'i Madagasikara atao Francoville. Baolina tokana tafiditry Zegrova atao minitra faharoa amby fitopolo. Marihana fa nahazo penalty malagasy fa tsy tafiditry Zotsara tamin'ity fionana faharoa ity. Raha ny fahitana ireny lalao fitsapahana sy fanomanantena roa ireny dia mbola maro ny lesika tokony amboarina ho an'ny ekipa pirenena malagasy. Etsekilan'izay dia tokony mba hijeren'ireo mpilalao eto an-tanindrazana ihany ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa tsy hanina fotsiny amin'ireo voalaza fa matianina ny ivelany. Asa goavana miandra ny teknisian'ny ekipa pirenena malagasy aloha hatreto nitady ny firafetan'ny lohalarana izay afaka mampidi baolina.